Miarahaba antsika rehetra, tonga soa indray eto amin'ny Web TV Sohiombonana. Androany isika dia miaraka amin'ny Ramatoa Rakotonarivo Rennes, izay vice-présidente ny Commission malagasy de l'informatique et des libertés. Rennes, afaka ampahafantarinao anay ve hoe iza marina moa ianao? Ie, miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao dia miarabanao ihany koa Andriamatoa Gaël dia mankasitraka amin'ny fanasana amin'ity androany ity. Izaho moa Rakotonarivo Rennes, anisan'ireo mpiofana nisitraka ny fandaharana asa LAIT. Dia ny asa sahanina amin'ny andavanandro ankehitriny moa izany izao dia filoha hevitry ny vaomiera malagasy misahana ny informatika sy ny fahalalahana. Ny asa natao niandraiketana teo aloha dia mpampanolalana teo anivon'ny filan-kevim-panjakana. Saotra tompoko. Mankasitraka tompoko dia faly mandray anao izay eto amin'ny podcast any Sohiombonana. Resaka anao mahakasika ny Commission malagasy de l'informatique et des libertés. Inona marina moa no tena andraikitra izany? Inona ny ilana an'izany commission izany? Ie, amin'ny ankapobeny moa arak'izay voalaza teo izay dia voamiera misahana ny informatika sy fahalalahana. Rehefa miresaka tsika izany hoe informatika dia miresaka données, information. Raha vadintsika amin'ny teny malagasy moa izany dia hoe angon-drakitra. Dia raha ohatra indray isika ka hoe resaka hoe liberté, le L ao anatin'le commission CMIL dia resaka fahalalahana. Izany hoe resaka fahalalahana sy resaka angon-drakitra izany tena resahanao. Ka ny zavatra ataonay ao izany dia ny fiarovana ny angon-drakitry ny tsirairay mba hanaraka ny lalàna sy voahaja soamantsara izany ny fahalalan'ny tsirairay avy ao anatin'ny fampiasana ny haitao arak'ady mirindra. Mankasitraka. Milaza tao hoe fikarakarana sy fiarovana an'ireo angon-drakitra na données personnelles no tena andraikitry ny CMIL, le voamieranareo. Eto Madagasikara raha mandinika tsika, eo ny tambazotra-tserasera, eo ny mobile money, eo ny misy zavatra maro samihafa mikirakira ny données personnelles antsika malagasy. Dikan'izany ve izany dia isika malagasy ve izany tokony atahotra momba ny données personnelles antsika? Ie, tena tokony atahotra mihitsy tsika satria izao raha ohatra ka hoe indray andro ohatra izany izao izaho manokana nandeha zany nandeha niantsena vidy mofo comme d'habitude, mofo tsotsotra, mofo gasy dia nahita tampoka teo nahita CV. Ao anatin'io CV io nefa misy anaran'ilay olona, misy daty nahaterahany, misy ihany koa ny lohatranony, ny adresiny dia misy ny laharana tarbiany. Misy zavatra be dia be zany mombamomba anazy ao. Izy anefa tena mino fa tsy nieritreritra akory hatramin'izay hoe nakaiza ary ilay CV nalefako io fa izaho nahita an'ilay izy hoe namonosana mofo ilay CV ary izaho mbola tsy nahita anazy hatramin'izay niainy no lasa saina hoe hoay fa maninona ary ny alefa aty ilay CV na hoe maninona ny lasa namonosana mofo ilay izy. Dia izay zavatra izay, izay toe-javatra izay anisany ilantsika ny voamiera malagasy misahana ny informatika et liberté satria ny olona anankiray na ny sampan-draharaha anankiray na ny orinasa anankiray raha toa ka hanangona mombamomba ny olona anankiray izany na hoe angon-drakitra dia tsy maintsy misy tanjona ao, dia tsy maintsy ampahafantarina an'ilay olona le tompon'ilay angon-drakitra ny tanjona izay ilana fanangonana an'iny angon-drakitra iny fa tsy avela handeha fotsiny amin'izao. Dikan'izany izany raha toa ka hoe hanangona anarana izany tsika na hanangona numéro téléphone dia tokony ampahafantarina mialoha izany hoe atao inona ny anaranao dia atao inona ny laharana tarbianao. D'accord. Izany hoe izany raha azoko tsara zavatra tiany Rennes lazaina teo dia mety hifaritaka amin'ny fomba maro samihafa. Mety tsy hapositsiaka akory ary ny angon-drakitra no données personnelles antsika. Anatin'izay ahoana ny ahafahanareo sy ny ahafahanay ihany koa ahafahantsika malagasy miaro an'izay données personnelles izay par rapport au CMIL, qu'est-ce que vous faites pour protéger les données personnelles dia ho anay inona ny afaka ataonay arovana an'izay données personnelles izay?
Ie, raha amin'ny ankehitriny aloha zany a de efa betsaka ireo manontany hoe aiza ny birao anareo, aiza ny ahoana ny atao raha hitory zahay, ahoana zay raha hanao déclaration. De ampaneritreritena lehibe moa zany ny ilazana hoe zahay a vao nitsangana tamin'ny 4 août 2025 zay vao nanao fianihanana. De vokatr'izay a de mbola ohatran'ny hoe vao manangana trano zany zahay. Ka raha hanangana trano vato isika de tsy maintsy mila fototra tsara aloha. De fototra tsara io zany a mila an'le personnel aloha na voalohany indrindra. Eo am'izao fotoana izao zany zahay a de manao recrutement any mpikambana eo anivon'ny secrétariat exécutif, ny directeur, ny mpiara-miasa rehetra mbola vao eo amperiny tsara mihitsy zahay amin'ny fitadiavana anazy. Ka rehefa vita izay recrutement zay a de manomboka eo zany a zahay a vao hanomboka ampahafantatra tsikelikely an'le tsy maintsy ho asa rehetrarehetra. Eny na de efa nanao ary zahay fa amin'izay zany a zay vao hoe ho boostena zany, ho ampitomboana zany ny asa zay efa nataonay taloha. De raha ny efa vita hatramin'izay moa zany tsy le hoe mbola eritreretina atao a, miaraka amin'le mpiara-miombona antoka zany hoe ministera, ny tetikasa hafa zay miara-miasa aminay de ireny a no fototra iasanay hanaovanay an'le hoe fampahafantarana na sensibilisation, fampahafantarana ny asanay a. De eo ihany koa ny mety ohatra hoe fanaovana ny contrôle, ny fanomezana autorisation tsirairay ho an'izay mangataka an'izany. Eo zany zahay a vao ampanara-dalàna, zay vao hanao ny étape rehetrarehetra, ny dingana rehetrarehetra ahafahana mampanara-dalàna ny fanangonana sy ny fikirakirana ny angon-drakotry ny tsirairay avy. De ny afaka ataontsika zany amin'izao raha ohatra ka hoe hiaro ny données personnelles antsika aloha zany de mahafantatra, miezaka mahafantatra isika hoe inona avy no zoantsika amin'ny resaka données personnelles. Ohatra hoe zoantsika araka le voalaza teo hoe zoantsika mahafantatra hoe atao inona inona numéroako raha ohatra ka hoe angoninao, ataonao inona mombamomba anahy. Zoantsika koa mahafantatra rehefa avy eo hoe amakaiza le izy de izy avy no mahita anazy. De zoantsika koa hoe amboary fa misy diso le izy, zoantsika daholo zany de efa dingana lehibe aloha mahafantatra hoe inona avy no zoantsika ao anatin'izay mba tsy hiara-ny hery famoretana lavintsika hoe rehefa tsy mety aminareo zao condition anay zao a de ajanona. Laza zao ianao teo hoe misy teny anankiroa nanintona ny sofiko, contrôle de régulation. Tsika matetika rehefa maheno an'izany dia zavatra anankiray ny tonga atao an-tsaintsika hoe manasazy zany io ravitra anankiray io. Raha mahakasika ny CNIL, marina ve izay hevitra izay hoe manasazy ny asanareo sa inona ny tena fomba fiasanareo zany a sy zavatra mieritreretinareo apetraka rehefa tena tafapetraka tsara ilay ravitra? Ie, marina be izay hoe na régulation na sanction. De zahay mitondra rafitra rehetrarehetra tsy hoe eo akory andeha ampitahotra na hoe eo andeha hibahana ny fandrosoana, fa tena zahay arany no antoka voalohany indrindra hisian'ny fitokisana eo amin'ny fampiasana nomerika. Satria zao raha ohatra hoe misy olona zao avy any ambanivohitra na olona efa zatra an'le filaminana sy fandriam-pahalemana taloha hoe zahay hatramin'izay nametraka ny volanay hatrany ambany ondana, fa raha ohatra hoe andeha hanatony eny anivon'ny banky izay de misy mahafantatra hoe ohatrinona ny vola ao anatin'ny kaontinay de hisy hamaky trano izay. Ka izay zavatra izay anisan'ny ametrahanay anisan'ny toe-javatra iantohanay ny fitokisan'ny olona satria rehefa ohatra hoe tonga CNIL, rehefa ohatra hoe miasa tsara sy mandeha araka ny conformité, manara-dalàna ny fanangonana angon-drakitra tsirairay rehetrarehetra ataon'ny banky, ny resaka hoe eny amin'ny tobim-pahasalamana, eny amin'ny seranam-piaramanidina na eny amin'ny hôtely
dia mazoto ny olona hampiasa ny haitao arak'azy mirindra amin'ny fomba malalaka. Dia ao anatin'izay zany izay tena hoe manao sensibilisation dia manao fampahafantarana sy mampitandrina zany hoe nareo tokony hanaraka an'izao lalàna izao, dia mandefa tondrozotro izay hoe tokony izao no arahanareo na tokony izao no ataonareo rehefa misy fanangonana angon-drakitra. Dia rehefa tena hoe tsy laitra amin'ny balan'ny fananarana zany ilay mpikirakira an'ilay données dia eo zany izay vao hoe misy fanasaziana io mety ohatra hoe fanakiazana ny les bases de données mandritra ny fotoana voafetra. Dia ao ihany koa mety ohatra sanction administrative resaka ohatra hoe suspension an'ilay autorisation na l'amende fampandoavana l'amende à caractère administratif fa tsy à caractère pénal. Na mahasamy hafa an'izay ho an'ireo mety tsy mahafantatra ny dikany ho an'ny mpanaraka antsika. Ny l'amende à caractère administratif dia l'amende izay tondron'ny eo anivon'ny sampandraram-panjakana ho fanarenana raha toka misy fandikan-dalàna amin'ny resaka fitantanam-bola sy ohatra hoe amin'ny resaka hetra zany izao dia amin'izay izy no ampiharina. Fa ilay resaka amende pénal kosa indray dia amin'ny resaka sazy famaizana mihitsy, amin'ny paikady famaizana no ampiharana anazy. Ilay ohatra hoe nisy olona mihitsy zany no mandika lalàna dia nanao infraction. Dia izay. Ianao Reine na maha vice présidente anao dia tsapanay fa betsaka ny andraikitra sahaninao. Araka ny efa voalazantsika teo ny CNIL dia rafitra vao nitsangana andalam-panorenana kanefa dia misahana sehatra anankiray lehibe eto Madagasikara. Manahoana indray ny haitarika, izany hoe ny leadership ao anatin'izany institution vao niforona sy rafitra vao apetraka izay. Manahoana ny fatsapanao an'izay ary ahoana ny fomba fitondranao an'izay zavatra anankiray izay? Ie, ny fanetrentena aloha zany no tena lehibe indrindra ao anatin'ilay haitarika amin'ny zavatra indrindra amina zavatra vao niforona ohatr'izao, fa izy io zany dia tena ilana fanetrentena lehibe foana zany amin'izay hanaovana azy. Dia ny principe zany ny foto-kevi-dehibe hijoroana zany efa hoe manana karazana hoe boussole morale moa zany dia ny hoe souple amin'ny resaka approche, amin'ny zavatra rehetra atao, hoe ohatra zany hoe amin'ny resaka fampianarana, amin'ny resaka fihainoana ny hafa, amin'ny resaka empathie, fahatakarana ny hafa. Kanefa kosa tsy mandefitra amin'ny resaka fampiarana ny lalàna. Raha ohatra zany ka hoe misy olona zany te hifanantona aminay dia raisina tanandroa amin'ny maha hoe fampiarana nampianarina tato anatin'ny LAIT moa izay hoe resaka hoe leadership collaboratif izay, dia ilaina be ny mivaloriser, ny mamelanja ny hafa sy mihaino izay nataon'ny hafa sy izay tiany hatongavana. Dia miezaka foana zany manakatra hoe inona no mety ho tiany izany olona izany hatongavana dia ahoana ny fomba atao mba hanatanterahana an'izany resahana izany. Tsy mora ilay izy fa tena rehefa ohatra hoe hoentina amin'ny fitiavana an'ilay zavatra atao dia ohatran'ny hoe mandeha ho azy foana, fa tena tsy mora ilay izy satria na ny moyen na ny fomba nanaovana fomba hoe hiaingana zany, niaingana tamin'ny voalohany zany tsy nandalo tao an-tsaina akory, fa tena hoe ny olona zany no nanoro hoe izao anaovana anazy dia iny zany nieritreretina hoe andao halalinina kokoa ny tena tiany izay olona izay tenenina, dia eritreretina hoe ahoana ny fomba fampiarana anazy dia ahoana ny vokatra rehefa avy eo. Dia misy ihany koa moa zany ilay resaka hoe fiaraha-miasa. Ilay fiaraha-miasa zany no tena zava-dehibe tao anatin'izay rehetrarehetra izay ary izay dia hisaorana ny mpiara-miombona antoka, hamerenako ny fisaorana ny mpiara-miombona antoka hatramin'izay fa tena
nahitana fahombiazana le fahaizana miara-miasa. Raha ianao manokana indray ary ny jerena, inona ny fivoarana no entin'izany andraikitra izay tamin'ny maha olona anao? Sarotsarotra aloha fa mahaliana an'ilay fanontaniana satria ny tena moa izany renim-pianakaviana. Dia ankoatran'izay koa manana ny asa. Dia somary ohatran'ny hoe mitombo izany ny andraikitra ny sahanina. Tombo ny andraikitra ny sahanina, tombo kokoa izany ny pression izay ny affrontena isan'andro satria raha taloha izany tamin'ny asa taloha mampampanao dia tery amin'ny audience fotsiny izany no miteny izany matetika hoe izao fahitana izao raharaha izao dia izao izany feteninay. Dia mandresy lahatra ny fitsarana ary efa zatra moa izany satria efa nandritra ny taona maro, efa amampolo taona nanao an'io asa io kanefa izao izany izao dia lasa manao asa hafa toy ny hoe lasa miara-miasa. Voalohany indrindra aloha lasa miara-miasa amin'ny olona manana background, manana lasa tsy mitovy amin'ny tena hoe tsika miara-miasa olona avy ao amin'ny sekolim-pampiofana tsara sy prakitra raha daholo tsika miara-miasa ka efa fantatritsika hoe rehefa izao dia foto-kevin-dehibe ohatr'izao ny ampiharina ary ity lalàna ity no ampiharina. Kanefa tao anatin'ilay asa vaovao izay dia tena niova mihitsy satria ao misy ingénieur, misy olona représentant ana institution politique, député, solombavam-bahoaka sy loholona. Tao ihany koa ny avy any amin'ny sehatra tsy miankina dia tena samy hafa be mihitsy izany ny tsirairay avy tao anatin'izay kanefa rehefa tena hoe naka recul kely izany hoe mandinika hoe ahoana ry izany dia tena hita tsara mihitsy hoe le fahasamihafana, le diversité tao anatin'ilay institution io ka io kay tena zavatra tokony ho exploitena be ary eo indrindra tsy maintsy valorisena ny tsirairay avy, tsy maintsy hoe henoina ny hevitry ny hafa, tsy maintsy eritreretana hatrany hoe inona indray mahasoany ohatran'izao, inona no mahasoan'izao ary eo ianao izany izay vao tena hoe mivelatra kokoa izany le capacité d'écoute. Dia na ao an-trano ary izany lasa tena anisan'ny niova, tsapako hoe niova tao an-trano izany hoe taloha izany vao hoe tsy mety ity dia efa tonga dia efa mivazavazy fa izao izany dia efa hoe aleo aloha hiezaka ahazo an'izay tian'ilay zaza ho tenenina ohatra na aleo aloha hiezaka an'izay tian'ilay olon-kafa ho tenenina sy tiany atao izay vao mandray fanapahan-kevitra. Izany nefa tsy hoe afaka herinandro akory fa efa mila fahazarana dia efa izay izany tena anisan'ny tena fiovana lehibe hitako hoe azo tsapahin-tanana tamiko. Mankasitraka indrindra amaranantsika azy, inona ny hafatra rainina ho an'ireo izay manaraka antsika amin'ny web TV Sohim-bola na ireo izay citoyen malagasy izay mety ahita an'ity podcast antsika ity? Ny hafatra nampitaina amintsika izany amin'izao fandaharan'izao dia ny hoe ny mba hitiavantsika izay zavatra ataontsika ary ny hanaovantsika an'izay zavatra tiantsika. Ho ahy manokana izany izao dia ny fikatsanana ny sohim-bonana ny zavatra mba tena tiako ary rehefa niriko hatramin'ny fahakely. Dia izay moa izany izao no kendrena isan'andro hoe ahoana izany no ahitantsika ny sohim-bonana. Dia raha ohatra izany tsika ka hoe misy iray na roa ao anatin'izay mivondrona sy mikatsaka an'izay ihany koa dia mba mety ahita mangirana tsirairay avy any amin'ny sehatra misy azy avy any. Izany hoe mahita fandrosoana kely, ohatra fandrosoana sy fandresena isan'andro isan'andro tsika raha ohatra hoe izay no ataontsika. Saotra tompoko. Mankasitraka indrindra rainina tamin'izay hafatra mafonja izay nozarainao anay izay. Misaotra ihany koa nanaiky ny fanasanay eto amin'ity fandaharany
web TV soiombonana satria ny resaka ny fanaovantsika teto na ahafahana nafantatra ny CNIL izay rafitra manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny données personnelles antsika malagasy ary ahafahana ihany koa na azo fomba fijery vaovao amin'ny haitarika ny leadership. Makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany mandram-pionandray ary. Mandram-piona tompoko.